aina dia miasa makasika ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao entina miatrika ny fiainana eo amin'ny tanora sy ny zatovo. Ny vovonana firaisamonim-pirenena VIFRES na ny plateforme nationale des organisations de la société civile de Madagascar PFNOCM dia teraka tamin'ny 17 volana Jiona 2020. Misy fikambanana mahery 3 manera Madagasikara saika hitananay dolo zany any amin'ny faritra Romboropolo. Ny tena sehitrasa moa zany dia ny lafin'ny fahaizana mitantana zany tena iasany zany bonne gouvernance sy ny fampanjakana ny fanjakana tsara tatana sy ny fampanajariana zany fampanajariana nga matena izy kokoa ny démocratie zany eto Madagasikara, démocratie participative zany andraisan'ny pirenena anjara zany amin'ny fitantanana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Andraikitry ny firaisamonim-pirenena ny manao izay antefan'ny ireo karazana tanjona ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy mba hiantefa any amin'ny olona tsirairay satria tafiditra anatin'ny sofototra ry zareo izany. Dia anisan'ny andraikitry ny firaisamonim-pirenena no manao ady sisika sy manara-maso ny fampiarana amin'izany paikady izany. Ny anjara andraikitry ny firaisamonim-pirenena moa zany anisan'ny ngeza be dia ny fampahafantarana ny vahoaka zany atao EDD. Izay ngamba anisan'ny asa anankiray ngeza be satria fandarana eo anivon'ny firenena mikampana izy io nandray anjara tamin'ny famolavolana sy ny fanaovan-tsonina Madagasikara. Ny programme fampandrosoana eto Madagasikara rehetra zany tsy maintsy miainga amin'io daholo ary na ny asa ataon'ny fikambanana tsirairay avy sy ny sehatra isan-karazany zany tokony mifanandrify amin'ny EDD daholo ihany koa zany. Ho an'ny fikambanana miraina manokana tsy dia manana hoe misy zavatra tena ianterana be loatra satria mifandray daholo zany ireo anatin'ny sehatra iasanay dia anisan'ny hoe divanay avokoa zany izy rehetra zay satria zavatra mifampiankina daholo tsy inona izy indrindra ao anatin'ny sehatra misy anay. Ny sehatra sa tena iasany zany araka volazako toy zany dia any amin'ny fahaizana mitantana sy ny fandraisana anjara zany amin'ny fanamafisana ny filaminana sy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Zay zany nahatonga zay zany tamin'ny andron'ny crise ireny ohatra niroboka tanteraka zany niroboka tsehatra zany tamin'ny fitadiavana vahaolana tamin'ny fahamanan'ny crise. Ny tena fataony zany ODD 16 zany ODD 40 zany sy ny ODD rehetra zany izay mandray anjara zany amin'ny fametrahana zany fanjakana tsara tatana, fametrahana zany ny filaminana sy fandriam-pahalemana, fametrahana ny démocratie araka ny tokony izy ireo zany andraisan'ny anjara daholo. Ny andrasanay aorianan'ny atelier dia ny mba hampiarana satria fandraisana teo aloha hoe ny antefana izany tanjona lovain-jafy zany ho amin'ny olona tsirairay dia ny hampiarana amin'izany ao anatin'ny paikady, ao anatin'ny paikady sy politika ny fanjakana. Ny andrasana voalohany amin'io zany dia ny fampahafantarana ny olona zany tokony hafantatra daholo ny rehetra zany na marina ny ODD iny mazava-dehibe ny ODD zany ny hafantarana ny ODD sy andraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena fanandrify amin'ilay voafaritry ny ODD. Zay zany anisan'ny ngeza be anankiray zany zay fahalalana an'izay zany anankiray tsy fahatsapana ny lanjany zany ODD zany eo amin'ny firenena anankiray zany. Dia ny asa faharoa dia ny ady fanataonay hatramin'izay ihany fitakiana zany ny hametrahana ny fanjakana tsara tatana, hametrahana ny sy ny fanamafisana ny filaminana sy fandriam-pahalemana eto Madagasikara satria ninona ny ezaka atao raha tsy milamina ny firenena zany tsy afaka handroso mihitsy atsika ary tsy ho tratra mihitsy ireo tanjona ODD ireo zany.